Jadi saya pernah malam dalam bapak kaya kemerdekaan memberi dan nambahu tua mas. Jika mereka betul dalam berulang dalam sampai result, jika pagi saya juga menakutkan mampu berbara. Wang dari mana kali bagi paswa pada setiap dana. Amfalalan sana ada mantra si Yesus Kristi tunggu cici. Amin. Mi bantu yang tak bawa bisik cikin mama itu sempurna opos result. Dia di luar itu saya bertindak wanita di puna itu, kedua, bifak ayeri, ipi, bifak ayeri saya suka dapat dalam dosen saya, dia akan sejauh apa saya berlaku sambil lepas untuk fakun, nendin fasibi, kata nendin di payah pada fun, di sambil lepas untuk fakun, nendin fasibi, kata nendin di payah pada amin. Itu yang kedua adalah mana-mana. Jadi kita bisa kita nama pun dalam bahasa ibang nasi jir di tiara amun nasi sensi. Ni mandi dengan si. Di fena kana kabina keji, fena pile nena keji, fena tiara amun ada si keji. Parang jir di fena tiara amun, fena kabina. Di fena nasi keji si dia diaksa apa? Misi yang jula nama anjut. Hari bulan itu, mikir akan sepakat sudah boleh berjalan, karena kabina sensisa. Tempat yang saya cakap ini, fabetakan yulana, alat dana kabina, alat dana munna, saya tempat kaki sarana bijak. Harus kita zampar jeru kita cakap apa nafsi. Tema meta pantang namanya kali mana bawa mancakan situ ayat, mancakan jasa jumlah, zanre zane, yang matung kat situ beta pantani nama nawe, amawawo dan yang bukan yang picu, move bola tak zawara picu, manawana dan bukan mansan situ, itu kan dari situ manawe, tapa lalata, manawe kita pisau, nepsau ke betul bau bicara, kenapa lalata, fantanina dia petak. Mandir bicara sih, mandir dia dangan sih tapi kuna, anak paling kena untuk dia dangan sih. Fandan yang petak terus, semua mana wawona, wisat sih tapi kuna sampai dangan saja. Yola dia tapa lalata aja sih. Semua mana wawona, wisat sih tapi dia dangan apa itu untuk uang sih. Nyati, nyudah, siapa kata mama kita sih? Isa. Tiada pada fauna, ada fampai di sana. Awan akan sana resa. Fono, izenya kita amat, sinya kita ulama, mifana beza tanah. Izenya kita amat, kita ulama, mifana beza tanah. Yang nendin para kami pun, isong tin tak katakan semua. Ambilan ilan Israel, artamnya besai, ralang, wis, rastu pun Syrian, dia berjiwa, rastu kalau pusatnya menikah, dia berjiwa, rastu pun Syrian, dia berjiwa, rastu kalau pusatnya menikah, dia berjiwa, ia tahu, misalnya jika saran saya. Faududin fa'al fi dini Israel. Ada seorang tak dengan tam David yang zebsih dengan fa'al. Di fa'al dah bewalu seberuri.
tena voaketra manodidina ny Israely, voaketra manodidina ny tany tamin'ny inona ny vahaolana hitan'izy ireo fa mety? Ny vahaolana dia tsotra fifanampiana, fifanomezan-tanana. Raha tsy tohatra ny fahavaloko dia vonjenao raha tsy tohatra kosa ny fahavalonao dia hovonjeko ianao. Mifanome-tanana, mifankahely fa tsy mitazafotsy ny fahavoazany satsana. Izany no hitantsika ao anatin'ny mérite ity. Ary izany hevitra sy fomba fisainana izany dia tonga amin'ny fomba fitenitsika manao hoe mpirahalany ianala izany tokony izy tokotro. Raha mamaky ny tantara eto hatramin'ny farantsika ny ama, vokatra ny toe-tsaina mifanampy, mifanome-tanana, ny vokatra zany rehetra zany fandresena ny fahavalo. Resy tosika ny fahavalo, nitsokana-tosika ny fahavalo, ary ny vanolana nangenja ny firenena Israely. Riavana malala rehetra amin'ny tompo mitodika amintsika ny tenin'Andriamanitra. Teo mpandresy be isika manoloana ny olana mangenjatsika. Teo mpandresy be isika manoloana ny ady isanandro. Tsy maintsy atrehantsika fiangonana. Raha teo mpandresy isika manolo lalana antsika ny tenin'Andriamanitra. Mifanamezan-tanana, mifanampy. Hoy no hevitra vatentsika manindra ny volana, mampahery mifampahery ny mpino. Ary andeha zany tsy adelantsika andalo fotsiny amin'ny volana ity. Andeha hananantsika finiavana iainana zany hoe mifampahery zany ny mpino, fa tsy mifampitaza fotsiny, tsy mifanesy, ary tsy manendy desy ny mpino fa mifanome-tanana. Fampaherizana ho antsika fiangonana ny tantara palaza eto. Ny mpino mifanome-tanana, mifanampy, dia mandresy ny ady, mandresy ny olana, mamatotra azy. Gaoka tsy ho fombantsika fiangonana, ary tsy mitoetraitsika helihely zao, samy maka ho azy, ny aretin-drano na tsy aretitra, fahalemen-drano na tsy fahalemena, anazy ny azy atsika manokana. Andeha latsika voazarazara ny hevitra samy manany azy, andeha latsika voazarazara ny tokantrano samy manany azy, ary andeha latsika ny mifanao ankilany sy an-danony, ianareo any, izahay ety, zay mahazo nareo any tsy fantatray. Jereo ny fampianaran'ny oratra masina sy ny tenin'Andriamanitra any avao. Andeha hifanampy, andeha hifanome-tanana. Hoy ny soratra masina hoe isika na dia maro aza tena iray aminy. Izany mahiraitsika amin'ny izany asehoy amin'ny atao fa tsy amin'ny teny na amin'ny vavifotsiny azy. Vatana iray tsy azo zarazaraina ny fiangonana. Vatan'i Kristy ny fiangonana ety an-tany ka tsy azo zarazaraina ho samy manana azy. Andeha aseho antsika kristiana, isika fiangonana amin'ny atao, ny fifanampiana, fifanomezan-tanana. Andeha hifanampy amin'ny olana hatrehany eo amin'ny asa fitorina ny filazantsara. Andeha hifampitrotro mibavaka, andeha isika rehetra samy alohatra ny fahavalo tokana zay hitantsika fa mangenja ny fitorina ny filazantsara eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ry kristiany efontsika eo moa, ady ombonana zao no atehantsika. Ady amin'ny sekta maro samihafa zay tsy mitsaroka amin'ny roborobo eo anivon'ny fiarahamonina. Ady amin'ny fampianarana diso maro samihafa zay tena mitady anombaka ny fiangonana ka hiala ao anatin'ny fiangonana sy ny fitiavanana mahitintsika eny. Zany rehetra zany dia tokony ho ady ombonana, tsy hoe amin'ny efintsika ipatangaina fanantenana afany azy, tsy hoe amin'ny dekelan-tanavao afany azy, mandehitsika tena iray saina, iray hevitra ho amin'ny fampandrosoana ny fitorina ny filazantsara ka ny fahavalo ombonana dia izay milaza fa diso ny anareo le tia marina manao fampianarana diso maro samihafa isarihana ny kristiana hiala amintsika. Ary tokony somatovitovo manana aretiny tsika fiangonana fa misoko mangina ny amin'ny fiarahamonina any anisa fiangonana any ny antsoina hoe Toniba Santanika. Tianao ampimamba ny fiangonana ary tiana manangarina fa aza ny fiangonana dia kely zay fihiny tsy afaka miboaka amin'ny fitorina ny filazantsara. Ady ombonantsika ireny, andesika iongona, andeha no firaisan-tsaina. Indraindray manko sika liavana abakain'ny fiarahamonina amin'ny fifanomezan-tanana.
fiarahamonina dia manao hoe trano tsy misy abaraka zay tsy maleky alofana fa mitsika fiangonana indraindray a manao vain-drahana tsy mba mahana isika fiangonana indraindray andehsika iope andeha rova famila mampianatra atsika ten'Andriamanitra asyny fankatiava ny tsy fisarahambaza ny fiaraha-mahefa ny zavatra rehetra ary indrindra ny fiaraha-manao sy manananteraka fiangonana isika aoka tsy nofinofo ny fiangonana Kristy ilay vatana iray men'Andriamanitra tehiman'izao tontolo izao dia natao mba hitsambana atsika andeha aseho atsika midasa tanteraka sy hita maso zany ary io Jesosy io a efa nahatsikavitra sahady hoe mety zarazara ny fiangonana anareo dia mivavaka izy dia zao ny faniriany Jesosy mba ho iray ihany izy rehetra mba ho iray ihany izy rehetra andeha arahanasa tanteraka izany vinavina sy faniriany Jesosy zany ka isika rehetra hiara mamaly any Jesosy manao hoe izay nandeha maro azy tena iray ihany ao amin'ny Kristy Jesosy faharoa izay miatrika ary sy olana agatao amin'Andriamanitra zay mahatsara izay miatrika ary sy olana agatao amin'Andriamanitra izay mahatsara antsika nange ny faharoabeny vola izao teny Joaba eo amin'andininy io mahereza ka aoka itomana isika ho an'ny firenentsika sy ny tanàn'Andriamanitsika ary aoka Jehova anao zay sy tapody ity tapany ty hoe ary aoka Jehova anao ny sitapody eto zany Joaba sy Abisai zay samy maritafitra dia tsy nametraka ny fahaizany tampasavatra ary tsy nametraka ny fahaizany miady tsy nametraka hoe satria zany tapokely satria zany maritafitra dia ny fahaizany mampianto anoerako ny mahabany tsy zany nanaon'izy marava fa nataony izao napetrany eo aloha Andriamanitra miady ho azy napetrany eo aloha ny fahamonin'Andriamanitra ary ao Jehova anao sitapony zany hoe ny sitapon'Andriamanitra no tiany aseho amin'ny akate fa tsy sitapony eto dia hitatsika tsara fa Davida dia manana lena mahery hitatsika eny andininy fafito zany raha ditafomatsika ety moa zany hoe lena mahery zaka dia commandant dikany zaka zany hoe manana tafika tena mahery Davida nefa tsika tena tamin'ny tafika tao ampelantanana izy mba inona natao aoka Jehova ny taritara aoka Jehova nanao hoe zany ny fomba anatin'ny Davida sy miaramila ary teto naompany amin'ny herin'Andriamanitra ny ady Jehova anao ny sitapony eo amin'ny andiny mpandeha amin'ny folo ary ny andiny manaraka rehetra vokatra zany hoe aoka Jehova anao sitapony dia voaka mokanesy ny tafitra ary mamaky tsara ny periosy dia nitsoka randosy tarylef teo alohany miaraheran'ny Israely ny miarakelan'ny Amonita sy ny Siriana satria nahoana Jehova mielohan'ny tafitra Andriamanitra miady amin'ny firenen'i Israely ny fahavalo atianina aza-manaraka Andriamanitra miaraka isika dia tonga mpamompony tonga niara-monina taminy namompana Davida ary zany no herin'Andriamanitra aminy eo anatrehany akateny ilavanamalareo amin'olo mitarika izay mitarika miatrika andy na miatrika olana ampetao amin'ny tombo ny manatsara atsika ny Israely dia niaraka tamin'Andriamanitra vaovanolana rehetra anaty izy azao ten'Andriamanitra izaho nahalala hevitra iverana nareo hevitra ampifiadanana fatsikozy ka apetratsika ao tompo ny fiainantsika dia fiainantena manankalevana miainantsika mihevitra miadiny olona Andriamanitra tsy mamela ny olona mireny ao anatin'ny olana Andriamanitra indrindra ny olona voafita ny fiangonana isika kristiana tsy mamela tsika mireny Andriamanitra tsy mamela tsika voakejan'ny olana Andriamanitra ary zao ny teny no antsika soany Israely raha teo efa mbola mitreka amintsika fiangonana keteny eo izaho ihany ho anareo fa ianareo kosa anina koa izay namidasorana ngava apetao ary natao amin'Andriamanitra zay mahatsaratsika fa izy idonona tsika manakale ao amin'ny fandresena ao amin'ny fiainam-piadana
isika amin'ny am'rany dia ataona mba hiantehitra manakariva amin'Andriamanitra amin'ny any ankely. Fa izy no lalàna, izy no atao atsika ary zany namonezina ny Jesosy Kristy zay vetsika anaty tsara. Raha miantehitra sy miantoraka ao Jesosy Kristy sika dia ho mpandresy anaty manakariva. Eto Madagasikara mifampahelo ny mino ento matitsika mandritra amin'ny volana Aogositra. Koa ifampiaraizantsika io dia zao afaka ho antsika fianakavin'ny Efinoa zay niatrika ady sy olana mifanampy mifandreza tanana ary ao saina iray sy vava iray raha tsika mankalaza Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tombontsika zay niatrika ady sy olana ankataon'Andriamanitra zay mahasaratsika fa izy no hitarika antsika ao amin'ny lamam-piadarana fatsotra. Andriamanitra voninahitra. Amen. Andriamanitra renesan'Andriamanitra misaotra anao zay ny amin'ny Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay sitraka ao koanay ny andefa azy ty mijojototo izao mba hanananay fiadarana. Misaotra anao zay nampiombonao teto amin'ity tranonao ity hivavaka handreny teninao anome hery ary hifampahirezana. Misaotra anao zay Andriamanitra fa tafita taminay tamin'ny alalan'ny mpanomponao niafatra ao zay mampahery anay. Ny angatanay aminao tompo dia ny fahendrena dia le fahendrenao Andriamanitra zay tsy miasa ireny fa miala-miasa amin'ny voarinao manontolo. Reto no antsonao ho isan'ny fiangonanao, omenao zany fanahy fahendrena hiala-iasa iombona amin'ny zavatra rehetra indrindra amin'ny fanampona sy ny fivavahana. Tsy olon'olona samy reny fa tsy mitondranay mankaiza zany fa ny tena faompiazanay tokoa nefa Andriamanitra dia ny fiombonana ao amin'ny fanampona amin'ny asa amin'ny teny tsara rehetra amin'ny zavatra samihafa eo amin'ny fiainanay eo amin'ny fiainan'ny fiangonanao indrindra. Misaotra anao zany fa nampitanao taminay tamin'ny alalan'ny mpanomponao samihafatry zany mba hahatonga anay tsy erikerika samy reny eo anatreny asa samihafa fa ifampiahevitra kosa sy fametana ny fanampy tsy amin'ny fanampona ihany fa na amin'ny fiainanay andavanandro koa ifampitsino sy ifampihevitra. Zany fahendrena avy aminao Andriamanitra tsy ho titeny tahaka tsy mitiavanao tenanao ihany fa nomenao anay zanakao mba hamonjy sy hotia anay. Misaotra anao ihany koa zay fa mihevitra ny aminay mandrakariva ianao. Ianao Andriamanitra nay nahary zay tontolo izao sy nahary zay rehetra ho amiko isan'izany zay manana plana, manana ny mpandaran'asa, manana ny programa ataonao amin'ny fiainan'ny tsirairay ianao. Ny angatananay tompo dia natonga anay hitodika aminao mandrakariva. Fiainana tsy hanany olana ary tsy maintsy misy ny olana ary efa misy ny olana tsy maintsy misy ny vahoaka. Ny vahoakana tsara indrindra dia ao aminao Andriamanitra zay manaraka anao, zay miaino anao, zay mino anao, zay manantena anao dia omenao vahaolana tsy avy amin'ny sainan'olombelona zany, tsy avy amin'izay fieritreretana na ny katsikajy ataon'olombelona na ny fahendrena zao tontolo izao tsy mitondra anay amin'ny fiadanana zany fa ny fahendrenao Andriamanitra manolontsaina sy fahendrena fa ny fanahinao Andriamanitra mitarika anay amin'ny asa tsara amin'ny vahaolana tsara indrindra omenao hiatra anay amin'ny fiadanay matoky zany zany fahendrenao zany no zarainao aminay mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahinao zay mitarika anay sy manazava anay ary mampatsiaro anay zavatra rehetra matoky zany fa manana planina sy hevitra hiverana anay tokoa ianao dia hevitra hitondra amin'ny fiadanany fatrety ampianarana zay Andriamanitra hitodika aminao, hitodika aminay Jesosy Kristy tompo fiantsona sy mpanafran'izany amin'ny fiainanay mba tsy hiantehitra amin'ny herinay na amin'ny fahalalànay na amin'izay fanananay zanay fa hiantoraka aminao Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay mpisolo vavanay, ilay
fahasoa anay teo amin'ny azo fijaliana mba hananay fandresena tahaka nanana fandresena izao tontolo izao. Tia amin'ny tontolo izao mba tanana fahoriana ho izy fa matoa fa izao fandresy izao tontolo izao. Ka raha te handresy izahay dia le Jesosy Kristy no mpanjinonay manakariva fiainanay ka tonganay handresy tahaka azy noho ny fitalia, noho ny tolotsay, noho ny fahendrena, noho ny hery izay atafonay. Izay rehetrarehetra rehetra samy manana ny olana manatofenay sy tianay handresena avokoa. Mihaino ny vavaky ny tsirairay tompo izay tolomony ao anatin'ny fo amin'ny fanahy sy ny faherezana rehetra mba hanana fanantenana sy finoana ho amin'ny fandresena satria le tompo izay tomponay dia efa nandresy izy tontolo izao. Enondro ny vavakay tompo. Ny mombanay rehetra Andriamanitra vofetra ary zany no zavaboarana any na ny vavaka ataonay na ny sainanay na ny fahalalanay na ny vatanay sy ny androm-pahaveloanay aza vofetra tokoa. Fenao ilay Andriamanitra tsy vofetra mahalala mihevitra mihoatra n'izay ivelonay manakina ny ivelany Andriamanitra. Efa nampiombonao teto amin'ny fitebonao maso ty zahay, efa nampiombonao tao amin'ny Jesosy Kristy ilay nampianatra anay hivavaka manao rainay izay mianatra ho masina fanjakana atao ny sitraponao ety amin'any tahaka ny lanitra eo anenina ny zaza ary manalany eoka tahaka manalany azy azo mitondranay ao amin'ny fakapana ho manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra